eo amin'ny sehatra ny finoana indray kosa ary sy mila mitodika sy miverina amin'Andriamanitra ny mpitondra sy ny androm-panjakana rehetra misy eto Madagasikara indrindra fa ny malagasy tsirairay ihany koa raha ny nambaran'ny filohan'ny fiambonan'ny mpitory filazantsara eto Madagasikara na ilay antsointsika hoe Fimpima izany. Ao anatin'izany ihany koa moa dia nisy ny fanompoam-pivavahana lehibe izay nitanterahana tetsy amin'ny refy Androndrakely natao indrindra hitrotroanam-bavaka ny fiainan'ny firenena. Nisy fotoam-pivavahana miavaka tokoa ny androany mba ho fitondranam-bavaka ny firenena malagasy no zao natratrarany fa 5 taona ny nazahoany fahaleovateana izao. Anisan'ny tena vetikevitra angamba na ny vavaka nataonay teto dia noho ny fahatsapanay hoe 5 taona zay ny lasa nazahoana fahaleovateana nefa dia mbola zao iarana malala zao ihany zava-misy atao firenena. Mbola tsakakaterena tandondon'ny ady atrano foana korotana fanitrana sisisy dia hoe andao mba hivavaka isika atao amin'izao fiambonan'ny mpitory filazantsara izao andray anjara mba hanarina an'ity firenena ity satria mino izay fa Andriamanitra dia mihany vavaka sy mamaly vavaka ary raha ny vavaka nataonay androany dia matoky izahay fa izy zavatra lehibe ho ataon'ny Andriamanitra eto amin'ity firenena ity. Ny antso ataonay angamba voalohany indrindra aloha dia miantso ny mpitondra fanjakana rehetra izahay, ny androm-panjakana rehetra zay rehetra manam-pahefana eto amin'ity firenena ity ary ny malagasy hoe andao hitodika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy amin'izay. Atao avy aminy izay 5 taona izay nanaovana ny hetsika arak'izay azo atao teo amin'ny lafiny ara-politika fa fitondrana fahaiza mampalalana tsy hoe tsy ilaina akory zany fa ilaina fa kanefa moa mandriky ty androany dia hitantsika mivokana ka hoy zay hoe raha mitoky amin'Andriamanitra isika dia matoky fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ity firenena ity. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay zany no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivany 20 Jona 2024 ity isaorana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ary dia mirary antsika rehetra anao fety mahafinaritra ary fety herendoza ihany koa izay ny tena firarintsoa atondra amintsika amin'izao akatoko ny fety izao dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray izany veloma tompoko.